Makasitraka anao tompo lahy sy tompo vavy manaraka hatrany ty fandarina zany malaza ity. Ambety teny ny filoha Marc Ravalomanina mandrakarivany hoe never give up, n'abandonne jamais, aza manary toky. Izay fiteny izay na hoe izay fasahina miarika zavatsarotra izay kanefa tsy miravoravo tanana, tsy manary toky ary vonina hijoro-hatrany no hitondrantsika ny fandalinana sy fanadihadiana anatin'izao fandarina zany malaza izao. Nanaitra manko rehefa namaky ny boky izay mitantara ny fiainan'ny président Marc Ravalomanina ny amin'ny hoe olona maharesin'ny fahantrana. Taorina ny colloque nataon'ny faculté de théologie izay niarahana taminy tany amin'ny fiandohan'ny taona tany no nisin'izay colloque izay ka nanasany ny faculté de théologie ho isika ny filoha Marc Ravalomanina. Ka rehefa nisy ny faneho-kevitra maro samihafa narahana fanontaniana napetraka taminy dia nanaitra ho isika ny tao anatin'ny tantaram-piainan'ny filoha Marc Ravalomanina no nitantarainy ireo lafin-javatra maro samihafa izay nitiavina. Mila tsy haivina ve ny amin'ny hoe fiainan'olona tsotra azo lazaina fa sahirana sy nitrongy mihitsy ary vahomana tany ambany vohitra tany no nisy ny fianakaviana Marc Ravalomanina tamin'ny fotoan'andro. Tena niary tamin'ny fiainana satria zanak'olona tatsa sy mpanjaitra ny filoha Marc Ravalomanina. Izay toerana nisy azy izay no nahafahany nikarikaroka teo amin'ny fiainana ka nanosika azy hiotra ary hitady lalana tsara kokoa mby rehefa tonga tao anatin'ny fotoana ny amin'ny hoe tsy maintsy mitady ary tsy maintsy mitondra ny anjara biriky ho an'ny ankohonana ary tonga ho an'ny firenena izany taty aoriana. Ny fanazavana ny tantaram-piainan'ny filoha Marc Ravalomanina sombiny ao anatin'ny boky hoe olona maharesin'ny fahantrana nanomboka tamin'ny taona 770 dia hita rafana ny amin'ny hoe tena nandalo dingana maro de maro ny filoha Marc Ravalomanina vao tonga tamina lalana izay efa manakaiky ny tanjona dia ny amin'ny hoe fahatrarana izany fananana harena mba mety atonina ho an'ny fianakaviana izany ary ny anjara biriky teo amin'ny fitantanana ny firenena ka ny fampizarana izany lalatsarotra izany ho tonga fahombiazana taty aoriana. Namara manko tao anatin'io boky olona maharesin'ny fahantrana io fa niainga tamina ronono 20 litatra monja ny filoha Marc Ravalomanina sy ny ankohonany raha nitady vola teo amin'ny fiainana. Izany no navadika izy ireo yaourt nentina nandehandeha teny amin'ny faritra Manjakaray teny mba hikarohana mpividy. Ka rehefa nisy izay fivarotana izany vokatra izany dia tsapan'izy ireo fa nisy ny mila. Anisy anko ireo izay nanafatra izany vokatra izany saingy teo ihany koa ny endrika fa mila filana eo amin'ireo olona izay mila ny vokatra izay novatsian'izy ireo manokana izany. Tsy nijanona teo ny filoha Marc Ravalomanina fa niezaky ny nandeha lavitra be ary rehefa nandeha lavitra araka ny voasoratra tao anatin'izay boky izay dia tonga tamin'ny fanokafana orinasa kely mihitsy aza izany. Nalaza moa tamin'izany ny hoe orinasa madinika salatsalana. Ka izany fasahian'ny filoha Marc Ravalomanina niainga tamin'ny kely indrindra izany ary namokatra orinasa tao Belera no tsikaritry ny sampana lehibe teo anivon'ny Banque mondiale sy ny FMI ka nahitana izy ireo nahatsapana izy ireo ka tsikaritry ny teo anivon'ny sampana lehibe teo anivon'ny sehatra resam-pirenena ny amin'ny hoe olona mendrika ampiana rehefa manana fahazotoana ary mamokatra zavatra tsara Andriamatoa Marc Ravalomanina. Izany indrindra no nitarika ny fahatsaran'ny orinasa nananana ka tsy nijanona tao Belera na tany sambaina Manjakandriana fa tonga hatramina ozinina lehibe tany Andranomanelatra, eny tonga tany Antsiranana mihitsy aza izany ozinina lehibe natsangany filoha Marc Ravalomanina tamin'ny alalan'ny orinasa Tico izany. Ary tonga teo amin'ny sehatra resam-pirenena ka tsy nijanona hoy isika tamin'ny alalan'ny karoka vokatry ny tany ketra-toerana izy sy hoe nampiana tena tamin'ny tontolo ara-tsakafo sy ny fanitanitarina ny saina fa nianatra mihitsy tany Suède nandritra ny 7 taona ho an'izany tontolo ny fandraharana izany ary dia faly mizara ho an'ny mpiray tanindrazana ny vokatra tsara ny vokary ny orinasa Tico. Ary taty aoriana moa tsy ho an'ny mpiray tanindrazana irery fa tonga nitadiavo ny tsena iraisam-pirenena ny vokatry ny orinasa Tico ary tsy vitsy an'ireo vahiny izay nitsidika Madagasikara tany amin'ny Repoblika faharoa Repoblika fahatelo tanoana no nanjifa ny vokatry ny orinasa Tico satria naoraka sy nalaza teo amin'ny sehatry ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra avy aty Malagasy.
vita malagasy araka ny fiteny zay nanazarana azy tamin'izany fotoanandro izany ary iainana ankehitriny. Tsy hoe vita gasy fa vita malagasy zay tena tadiavina eo amintsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary mampiasa malagasy maro. Ka nanisy aza ny sopatra zay efa teny aniainga sy ny roborobo ny orinasa Dico talohan'ny taona 2024 ka nisy ny fisoparana ho an'ny fanonganam-panjakana sy fampitehana an'izany vondron'ny orinasa izany dia mbola tsy milavolefina, tsy miraviravin-tanana fa miezaka mandrakariva ny hilahatra ary hifaninana an'ireo orinasa samihafa miorina eto an-toerana sy eo amin'ny tsena sehatra iraisam-pirenena izany vondron'ny orinasa Dico izany. Ny tiantsika ho resahana anatin'izay dia le aminy hoe ny fizarana ary tsy mamihana ny soa azo fa zaraina ho an'ny mpiarabelona. Nijoroan'ny filoha Marc Ravalomanana zany raha ny tantaram-piainany manokana zay nisy izay tsy fananana izay, fahantrana izay kanefa afaka nivoaka tao anatin'izany, nandresy izany fahantrana izany. Ka ny aminy hoe ny olona niaina fahantrana sy nandalo fahantrana no afaka mandresy fahantrana. Ho sarotra tokoa manko an'ny olona avy denanana, olona tsy nandalo sedra-pahatrana no manana kanefa hitondra vahaolana eo anatrehan'ny fahantrana. Fampizarana ao anatin'ny fandaharana izany fotom-pisaina ny eton'ny filoha Marc Ravalomanana izany ho amin'ny fitantanana ny firenena satria ny fahitany, ny fahatsapany ary ny ainany zava-misy nandritry ny fotoana ny vezivezena, ny tetezany commune, distrika sy faritra maro samihafa teto Madagasikara no lesona lehibe voaray amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa mbola ilaina ny mijoro mitondra ny anjaikitra ho amin'ny anjara biriky ho eto amin'ity firenena ity. Iza tokoa moa no hanampy an'ireo vahoaka malagasy zay sahirana amin'izao fotoana izao. Vahoaka malagasy zay mikikika, miantso vonjeo, mitady izay harapaka isan'andro an'andro ary mitrongo vahoana mihitsy aza mikaribola eto sy eroa, mitrosa andro aman'alina ahafahana mikaroka sakafo, mampiana-janaka, mitsabo sy hamitana ireo didy aman'andraikitra eo anatrehan'ny fiarahamonina. Toa zareo verevitra mivoaka malagasy ankehitriny kanefa manana toko sy fanantenana lehibe fa ho tafavoaka amin'izao fiainana izao satria mbola eo ny filoha Marc Ravalomanana. Ny fotom-pisaina ho isika never give up na hoe aza manary toky dia fotom-pisainana Marc Ravalomanana. Ny ainany nandritry ny fiainany mihitsiny zany ary ny lofosany, ny adiny mafy mba hiotra amin'ny fiainana ka mba ho hitovy amin'ireo olona rehetra manana ny ampy ary rehefa manana ny ampy afaka mifampizara ho an'ny mpiarabelona. Dia izany fotom-pisainana izany no mbola hifampizarana mivoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny aminy hoe raha mbola misy koa ny farana tsy foana ny fanantenana arak'izay voasoratra ao amin'ny obolana toko 7 andimy arak'izay voasoratra ao amin'ny obolana toko 7 akaiky ny fifidianana amin'izao fotoana izao ary eo ampisafidianana ny aminy hoe iza ny mendrika hitatana Madagasikara mivoaka malagasy. Ngamba tsy mbola fotoana izao hitantsana ny aminy hoe manahoana izavy ireo kandida sy ny mombamomba ireo kandida. Fa miavaka anatin'ny maro ary tsapy eny amin'ny fiarahamonina eny ihany ny aminy hoe inona ny fiainana ny ainany malagasy tamin'ny fotoana ny tantanan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ainany malagasy 420 taona aty aoriana izy tsy eo amin'ny fitantanana ny firenena intsony. Milaza miara-mahita ny rehetra ary afaka miteny mijoro vavolombelona ny aminy hoe fahampitehana, fahantrana ary fijaliana tsy tanono ny ainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny. Izany fahitana sy fahatsapana ny zava-misy izany no hiazakazahany rehetra hifampitany rehetra afatra ankehitriny aminy hoe tsy mendrika izao zava-misy izao ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Ary efa nambarany filoha Marc Ravalomanana izany tamin'ny voalohany volana Jolay 2024 rehefa nanaiky ny fangatahany hirotsaka ho vidina filoham-pirenena ny tena ny aminy hoe tsy mendrika ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny malagasy izao fahantrana izao. Dia virenany niadevitra tany amin'ny taona 777 izay nambarany boky olona maresy ny fahantrana misy ny tantaran'ny fiainan'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa azo resena tokoa ny fahantrana ary azo atao dia azo atao tokoa rehefa manam-piniavana sy fikirizana ny mitondra vahaolana ho an'ity Madagasikara ity. Ka hoentiny eo anivon'ny tokantrano, entiny eo anivon'ny fiarahamonina ary bataina zaraina amin'ny piray-tandrazana amin'ny firenena izany foto-kevitra sy fahasahiana mijoro izany. Ao anatin'ny Madagasikara Action Plan Plus
na hoe ny fitohizany map 1 map 2 zay efa nentiny filomarika Ravalomanana nandritry ny vinam-piarahamonina ny tantana ny firenena nanomboka ny taona 2024 dia hita soritra ao ny ady amin'ny fahantrana ary nambara ny filomarika Ravalomanana reo ady maika voasoratra ao anatin'izany map plus izany. Ny ady eo amin'ny sakafo zay tsy fanjarian-tsakafo tsy tanono ny aina mivoaka malagasy ankehitriny. Ny ady amin'ny noanoanana, ny ady amin'izay hoe ahoana no ahafahana mampinakanina sy ahafahana manome sakafo mendrika sy ampy ho an'ny voaka malagasy indray ankehitriny. Ny tontolon'ny fanabeazana mendrika sy tsara tokony ho mety ho an'ny zaza malagasy. Ny tontolon'ny fahasalamana ka azo iantoerina ny fanjakana amin'ny alalan'ny hoe fahasalamana ampy sy mirindra ho an'ny voaka malagasy ka tsy hoe raha tsy manam-bola dia tsy afaka mitsabo-tena ny voaka malagasy. Sy ny amin'ny hoe tokony iaina ampilaminana feno fahatokiana amin'ny alalan'ny fandrimpahalemana azo antoka ny voaka malagasy. Ireny dia anatin'ilay map plus zay asa maika miandry avokoa. Ho avy ny fotoana mbola hiresahantsika bebe kokoa momba izany map plus izany, indrindra ho an'ny filomarika Ravalomanana rehefa tena hizara ny heviny indray ho an'ny voaka malagasy. Fa fampidirina fotsiny ny antsika arak'izay efa voalaza ny filomarika Ravalomanana tamin'ny voalohany volana Jolay teny Tanjombato Tsimondrano nandritra ny fotoana zay naneke ny rotsaka ho kandida indray araky ny fangatahany voaka malagasy nandritra ny fitezam-paritra zay nataony. Fetona dia mamelombelona ny fanantenana indray ny mahita ny aminy hoe mbola misy ray aman-dreny ity firenena ity, mbola misy vato nasondrotry ny tany ary mbola misy trafo nasondrotry ny nofo tsy miravoravo tany ary matsiaro mandrakariva ny aminy hoe raha mbola misy ny azo atao ho zaraina ho an'ny mpiray tanindrazana dia ijoroany zany. Tsy ny taona manko no mametra ny fahasahiana mandray andraikitra ary tsy ny fanaratsiana na ihany koa ny mety ho fanombana ny fiainan'olona manokana natao taminy nandritra ny vanim-potoana vitsivitsy izay no hampiembotra manoloana ny aminy hoe mbola misy ezaka tokony atao ho fanampiana ho an'ny mpiray tanindrazana ka hijoroana. Izany no izarana ny fiarahamonina mandrakariva ny aminy hoe tsy tokony kivy ary mbola manana antoka sy toky feno fanantenana ny amin'ny fananana izany filomarika Ravalomanana izany i Madagasikara. Ny any ivelany aza moa dia miteny mihitsy ny aminy hoe sambatra raha toka mbola afaka nanohy ny fotoam-pitantanany ny firenena Andriamatoa Marika Ravalomanana saingy tratra amin'ny fanonganam-panjakana noho ny fialonana ary noho ny fitiavam-pahefana sy voninahitra nataon'ny sasany zay tonga amin'ny tantana firenena ankehitriny kanefa dia mamoky lainga, mamoky toko fitaka ary mivaridainga amin'ny alalan'ireo makety sy ireo foto-drafitrasa tsy ahita-pahombiazana ho an'ny voaka malagasy ary mitarika fahafahambaraka amin'ny kolikoly avoleta eo amin'ny sehatry raisam-pirenena mihitsy aza ny ataon'ny mpitondra ankehitriny zay nanongana ny filomarika Ravalomanana. Ka hatrany ivelona isika dia vakivavany amin'ny hoe raha afaka nanohy ny tantana ny firenena zany Andriamatoa Marika Ravalomanana izany dia afaka nilahatra tamin'ireo firenena efa mandroso Madagasikara ankehitriny, mandroso aty Afrika tahaka ny ry Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Rwanda, Cameroun, Nigeria, Angola zay tsy riritin'ireo firenena afrikanina maro samihafa amin'izao fotoana izao. Nahoana moa tsy nieritreritra zany satria raha ny fiangaran-toekarenan'i Madagasikara dia azo lazaina fa efa anisan'ny sangany taty Afrika ary ny filomarika Ravalomanana mihitsy aza dia efa mba nanana ny amin'ny fomba fijery ny aminy hoe maninona tokoa moa raha afaka milahatra amin'ireo firenena matanjaka any amin'ireo mitambatra zay iverina fa manan-karena indrindra eran-tany Madagasikara. Azontsika atao no mijoro an'izany satria ananantsika avokoa ny arena na ambany tany na anaty ranomasina na amin'ny ala na amin'ny alalan'ny biby, eny amin'ny alalan'ny olombelona zay manam-pahaizana ary afaka mamoaka ity Madagasikara ity ao anatin'ny fahantrano. Zay no hanetanana sy mbola hanairana ny aparatoko ny voaka malagasy hijoro sy rahina amin'izao fotoana izao fa zava-dehibe ny mbola fananana an'Andriamatoa Marika Ravalomanana ito amin'ny firenena. Zany zava-misy zany malaza mino isika fa ny herin'ny volona ny elany ary ny herin'ny vahoaka ny firaisan-kinana ka hamaritra firaisan-kina vaovao indray ty taona 2024 ity hametraka fanjakana ray aman-dreny. Makasitraka tompolahy, makatelona tompoko vavy.